izay ny amireo vaovao tapatapany fa nitondra fanampiana ho andreo tsy manan-kialofana etsy Ampefiloha Ambotorano vokatry ny hain-trano ny tranga teny an-toerana ny aliny 20 Martsa lasa teo ny fiombona ny mpitory filazantsara eto Madagasikara na ny fimpifima izany. Claude Arasolo sy Laza Morgana ary nomtatitra izay vaovao izay. Fianakaviana 20 tsy manan-kialofana vokatry ny hain-trano izay nitranga tao Ampefiloha Ambotorano ny aliny 20 Martsa lasa teo no notoloran'ny fiombonan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara na fimpifama fanampiana androany. Ny tenin'Andriamanitra manambara hoe Jesosy Kristy tety dia nandendena no soky dia nitory filazantsara fa izay toy zany dia tsy mitory filazantsara fotsiny fa manao soko izay eo amin'ny asa sosialy mba mijery ny fahorian'ny malagasy eto faritra aloha zany raha Madagasikara ihany koa. Koveta, vary, menaka no natolotra ireo fianakaviana eto Ampefiloha Ambotorano ireto ary fianakaviana 520 any Anosy andrefana ihany koa no nisitraka izany. Namatanteraka an'izao hetsika izao zany dia ny fimpifima fiombona ny mpitory filazantsara eto Madagasikara izay vondrona ny fiangonana zandriny maro efa manjatony maro natanteraka n'ity hetsika ity manoloana ny toejavatra nitranga eto amin'ny firenena tamin'ireny cyclone nahoana izay nitranga ireny dia amin'ny maha-kristianina ny tena moa tsy afaka hijery fotsiny ireny zavatra fotsiny fa nanao hetsika izay mbola anatona ny BGRC koa izay hitondra ho an'ny reo province ihany koa misy takany hoe fanitso indray ohatra no aterinay mba ho an'ireo havana any amin'ny faritany izay tratran'ireny voina ireny. Mandray andraikitra amin'ny maha-kristiana azy ireo mpitory filazantsara ireo ary amin'ny volana Jona na Jolay ihany dia amahana sakafo mafana ny roapolona amin'ny tanàna ivy izy ireo.